sosialin'ny mponina indray kosa mponina maherin'ny 7 arivo mampiasa ny lalakely iray mampitohy ny fokotanina Nosy-be Ambohibarikely sy ny tsenana Nosy-be izay mirefy 200 metatra eo no mahazo tombony ao anatin'ny fanamboarana izany lalana izany. Misy ny tetikasa lalakely izay natao entina hanatsarana ny fiainam-bahoaka ary ny ministera ny vola sy ny teti-bola no isan'ny mamatsy izany. Erikerika madinidinika monja dia fotaka tahaka izao ny anampony eto anivon'ity fokontany Nosy-be Ambohibarikely ity izay atao anatin'ny boriboritany faha-efatra ny komina Antananarivo renivohitra. Fijaliana lavitra noho izao no anamizy ireo amin'ny fotoam-pahavaratra. Mampijaly tanteraka amin'ny mponina tokoa ny fahasomban'ny lalakely. Efa nisy ezaka tokoa ny taloha natao kanefa dia simba matetika ilay lalana noho ny fisian'ilay rano be tikatra. Ny tena mpangatahana iko zany dia nambanamboarana n'ilay moron-drano iny ny arabe manamorona ny kanalina an-tretany iny. Fa iny koa zany dia tena mampijaly ny vahoaka mihitsy ny automobilina indrindra fa mponina ety amin'ny fokontany dia mijaly tokoa ny ary efa taona maro mihitsy ny nijalianay tamin'iny lalana iny ka mangataka izay tompoka fitondram-panjakana mba hijery kely momba ny lalana iny maikamaika mihitsy satria efa ho avy zao fahavaratra. Nosafidian'ny ministera vola sy ny teti-bola anombohana ny tetikasa Vonjimaika ho fitsinjovana fianakaviana sahirana ity fokontany ity ka natomboka androany ny asa fanamboarana ny lalakely mirefy 200 metatra izay rahan'ity ministera ity amin'ny CCPS. Olona manodidina ny 700 isan'andro ny iray salama fanamboarana ny lalakely ka hotolorana karama 3,000 ariary isak'olona isan'andro. Le atrikasy zany le asa nataonay zany tena marina tsara mampahafantarantsika zany fa ny ministera fahatany vola sy teti-bola tsy mionona fotsiny amin'ny fandaminana amin'ny fampidiram-bola sy mandahatra tsara ny fampiasana ny volam-panjakana fa misy ihany koa ny tetikasa Vonjimaika izay ataonay miaraka amin'ny CCPS dia eto zany aty Nosy-be ety ny fanombohana an'izy fa isy ny era Madagasikara atsoatra mety ho any amin'ny faritry ny Vato-Atosifinany iny izy koa toerana fa andanana. Mitetina 30 tapitrisa ariary ny teti-bidiny asa ho tanterahana eto izay aharitra eo amin'ny iray volana eo. Tsy ity fokontany ity ihany fa hitarina manerana Madagasikara ity tetikasa ity ka mba tena isian'ny fiantraikany tokoa amin'ny fidiram-bola ny fianakaviana sahirana raha ny fanazavany ny minisitra.